nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy ihany koa moa ny boky izay novokarina Andriamatoa Sylvain Rabetsarona. Ao anatin'ity boky ity no ahitana taratra sady no mety endriky ny fandarana sy nyity candidat ity amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Niainga tamin'ny fahatsapana ny fahantrana lalina iainan'ny malagasy vokatry ny tsy fahaiza mitantana nataon'ireo mpitondra ny vandimby no nanosika ny candidat Sylvain Rabetsarona anoty ity boky nampitondray ny lohateny Madagasikara sy ny zanany vanona mazava ity izay novokarina amin'ny fiteny roa dia ny fiteny malagasy sy ny fiteny frantsay. Betsaka loatra ny zava-tsy mety amin'ity firenena ity. Nataony zareo varoboba amin'ny firenena natrapatena roa taona sy tapany izay hoe tena nijaly ny vahoaka mangirikivy ny vahoaka latsaka ambany ny firenena ka dia nanapa-kevitra ijoro araka amin'ny tanora manao firenena Madagasikara vaovao. Saika mpitondra nipetraka noho ny toe-javatra nisy no teto amin'ny firenena fa tsy mpanao politika ny volavolaina sy nomanina hitondra firenena hoy izy. Iny izy tsy akefa politika hitondra firenena dia tsika ny zavatra nitranga tamin'ny 72 reny dia tsika ny zavatra nitranga isika ny valona fotoana zany dia zao ny faran'ny firenena dia tena olona tonga tapika nitondra firenena dia zao azotsika zao fadiranao vao mivoaka malagasy latsaka ambany dia ambany ny firenena. Ao anatin'ity boky natota ny Sylvain Rabetsarona ity dia efa ahitana taratra sady ny endriky ny fandaranasany fandaranasy izay miopana amin'ny fampandrosoana miaingy fotony. Nisafidiny tsy mbola ilaza pabe maso ny vaindondra ramo ity candidat ity no isika mbola tsy ao anatiny vanim-potoana anaovana fampielezan-kevitra raha namaly ny fanontaniana ireo vahiny nasainy hanatrika ny lanonana fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny boky nosoratany omaly izy. Any nosengany manokana moa dia nitsokony anaovana vaindondra ra ny famerenana fandriampahalemana eto firenena satria tsy afaka mamokatra vahoaka raha tsy feno ny fepetrera io hoy ny fanamariana.